Tsy tafiditra teny amin'ny kianjan'ny 13 May ireo vondron'ny candidat. Miisa valo ireo candidat niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka niainga teo Mahamasina hiazo ny Analakely. Tonga teo Ambohida dia voasaky ny mpitandro ny filaminana. Nitangorona ny olona ary raikitra ny antsoantso. Nandefa bomba mandaja-dranomaso ny mpitandro filaminana nentina paritahana ny olona. Maro naratra vokatra izay. Isan'ireny ny candidat numéro 7 Andry Raobelina sy Rivo Rakotovao filohan'ny HVM. Isan'ny tazana teny koa i Baba Rakotoarisoa nilanja ny sainam-pirenena. Nandritra ny hetsika ity koa navoasambotra ny mpiambina Nravalomalana marika teo Ambohijatovo. Fa tetsakilan'izay dia naneho ny atezerany koa ireo mpivarotra teo Analakely satria voatohitohina ny fitadiavam-bolan'izy ireo. Na any amin'ny toerana sarodalana aza dia azo atao manaraka akaiky amin'ny fotoana rehetra ny voka-pividianana noho ny fampiasana ny fitaovana manaraka teknôlôjia avolenta izay efa nahitana vokatra tany amin'ny firenena hafa. Isan'ny ampiasaina azy ity koa eto Madagasikara ary antenaina fa hitondra vahaolana ao antsika ity fitaovana nomerika ampiasaina amin'ny fividianana ity. Nisy moa ny fampahafantarana ity fitaovana ity teny amin'ny foibeny Seny izay fitaovana mitondra fanovana sy fanatsarana ny fividianana. Manampy ara-potoana ny Seny ity fitaovana ity ary manampy ahitana an'ireo trangana tsy fanara-dalàna sy ahitana vahaolana aingana ihany koa. Nanatrika ity fotoana ity ny filohan'ny CNDH sy ny solotenan'ny filohan'ny Seny. Sehatra fanairana sy fitadiavana vahaolana mialoha sy aingana dia pika iarovana ny demokrasia amin'ny osoka rehetra, amin'ny herisetra, amin'ny endrika mety hisy fitaka rehetra ka mba hitondratsika any amin'ny fividianana izay ara-dalàna sy arasan'ny rehetra anjara. Ao anatin'izany indrindra dia mahafaly anay mandray an'ity sehatra antsointsika hoe aéroport ity amin'izao akaiky fividianana izay ho filohan'ny repoblika izao, izay fitaovana mitondra fanovana sy fanatsarana ka tena ilaina amin'ny demokrasia eto amin'ny firenena izao. Izao sehatra nomerika fanairana sy fitadiavana vahaolana mialoha izao dia iverina eto Seny fa anampy anay ara-potoana hitrangana herisetra, hitrangana tsy fanarahan-dalàna na koa trangana olana ara-pividianana eto amin'ny tany repoblika ka ahafahanay mitondra vahaolana aingana sy mahomby araka ny tokony ho izy. Tsy fitaovana ara-teknôlôjika ihany izy ity fa koa iadiana amin'ny tsy ara-drariny amin'ny ara-pividianana izay miantoka ny fangarahana sy ny famerenana ny fahatokisan'ny mpisehatra rehetra. Amin'izao vanim-potoana fividianana izao dia tena namana akaiky ny Seny tokoa izao sehatra aéroport izao. Nanao fanambarana ny fivondronam-ben'ny fiangonana Apokalipsy androany tetsy amin'ny Foibe Ambodon'ny Sotry fa tsy handray anjara amin'ny fividianana ho filoham-pirenena ary tsy hanohana candidat ihany koa izy ireo. Araka ny nambaran'ny pasteur Mayor Latrany dia hijana ho mpampihavana ihany izy ireo. Fataka ny avon'ny lanitra noho ny tany no ahavon'ny lalako noho ny lalanareo sy ny fevitro noho ny fevitrareo. Noho izany araka ireo voalazan'ny soratra masina ireo dia manao zao fanambarana zao
ny fiangonana apokalipsy maneran-tany. Rehefa nakasaina tamin'i Jehovah ny tenako ny amin'ny fanapa-kevitra tokony ho raisy tamin'ny mikasika ny fifidianana izay atao tamin'ny firenena malagasy ny amin'ny 7 novambra 2024 izao, dia izao ny valiteny azoko tamin'ny Jehovah. Ambarako ampabe maso eto ho renivoaka malagasy rehetra. Voalohany, tsy mirotsaka ho vidiana filoham-pirenena amin'ny 7 novambra 2024 ny pasteur Mayol. Faharoa, tsy manohana kandida izay milatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ny fiangonana apokalipsy maneran-tany fa mijanona ho mpampiavana sy ho mpanelanelana raha ilain'ny vahoaka malagasy araka ny voalazan'ny Mateo 5:7 manao hoe sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Ka mba hialana amin'ny savorovoro-tsaina sy ny fanelezana tsaho maro samihafa no antony anaovana izao fanambarana izao amintsika vahoaka malagasy rehetra, fa izay nolazain'i Jehovah tamiko ihany no lazaiko ka tsy afaka manoatra an'izay ny tenako. Misaotra tompoko, manao ny fanambarana pasteur Mayol. Izaho pasteur Mayol dia miantso ny fitoniana eto amin'ity firenena malagasy ity mba hilamina isika mba hiatana ny vahoaka malagasy ka hijery ny tombontsoa ny firenena malagasy manokana ihany izany. Manao antso avo ny fiangonana rehetra, ny mpanao politika rehetra, ny vahoaka malagasy mba hijery izay tombontsoa ambony ny firenena mba hisy filaminana eto amin'ny firenena malagasy. Misaotra tompoko.